Irlandona anarako dia anjarako no mitondra ny anjaran'le hoe Timoty Relève Paoly. Anisan'ny zavatra masarotra indrindra rehefa mampianatra. Tsy mampianatra ihany fa manoratra boky, manazavazavatra mihitsy dia nandresy lahatra n'le olona nazavana hoe tena ilaina le thème. Rehefa mamaky boky anankiray anao any amin'ny teny fampidirana any vao resy lahatra tsara ianao amin'le manomboka iny voazava le mpanoratra ny importance an'le boky soratany na ny importance an'le fampianarana dia mijanona ireny olona dia tena faly hamaky an'le boky hatramin'ny farany na hiatraka hatramin'ny farany le fampianarana. Dia hoy zao hoe aloha hazavaina ny olona efa navoaka an'izy dato ihany le izy fa hofitiny kokoa zany hoe inona ny tena maha-zava-dehibe an'ity fampianarana momba ny fanaovana relève ity, inona no ilan'ny kristianina zany. Fa alohan'izay aloha zany apetraka foana ny atsika eto amin'ny gasy mahay mamaky baiboly hoe mijery ny baiboly sika no mamoaka le hevitra. Zany hoe tsy hoe fampianarana relève ny androany dia ho force tsika ilay texte iteny momba ny relève. Tsy ohatr'izay zany fomba fanaovantsika anazy tsy ohatr'izay koa ny tokony andraisantsika ny baiboly amin'ny akapobeany. Dia raha ohatra ka tsy miteny momba na relève ny texte anankiray dia tsy miteny fotsiny, tsy mamorona. Raha miteny dia zay navoaka atsika. Fa raha tena hoe misaotra an'Andriamanitra atsika fa rehefa tena jerena ny soratra masina iray manontolo dia manana ambara betsy. Za mihitsy tsy tiany ty zavatra ty. Ohatran'ny sisan'izany ty. Miaritra kely fotsiny zany. Tena misaotra an'Andriamanitra atsika fa manana ambara betsaka momba zany fanomanana relève zany soratra masina araka ny efa hitantsika tamin'ny anjaran'izy dato fa ny anazy zany fidiny kokoa. Raha boky zany ty ataontsika ty dia ty le annexe. Ny antony ianarantsika manao relève dia ny kristiana rehetra dia manana fanomezam-pahasoavana avokoa. Anisan'ireo marika kely nahazo anay tamin'ny fanomanana ny hoe tsy ho ana pastera ihany ve zany le fampianarana gasy be androany, tsy ho ana tompona andraikitra ao am-piangonana ihany ve, ahoana ireo kristiana tsotra. Mila manatrika an'izao ve ny kristiana tsotra? Io dia efa diso le kristiana tsotra mihitsy no erreur anisan'ny ngeza indrindra ny fivavahana amin'izao. Io misy olona manana fanomezam-pahasoavana tena hiasa ao anatin'le fanjakan'Andriamanitra dia ny ambiny tsotra. Fa izay zany dia mila disotsika foana izay satria ny soratra masina tsy valapatra be amin'ireny texte ireny tsika androany satria tsy tena izay ny votoatany. Fa ny soratra masina dia hitantsika maneho foana fa rehefa nateraka indray ianao, rehefa lasa kristianina dia misy fanomezam-pahasoavana. Ny talenta no naturel ho an'ny olona rehetra. Teraka dia hitana ankizy kely 3 taona ireny dia efa hitanareo misy hoe tsy manana talenta amin'izao. Fa ny fanomezam-pahasoavana dia omena an'izay nandray ny fanahy masina. Rehefa manana tompo ianao rehefa kristianina dia tsy maintsy misy fanomezam-pahasoavana. Dia tsy misy olona mahatra mandrakizay amin'ny asa fanompoana nefany. Ianao raha vao manana fanomezam-pahasoavana dia misy asa fanompoana zany. Mety misy mbola tsy mahalala ny anazy izay fotsiny kosa. Mety misy mbola tsy nahita hoe inona ary zany le anahy, inona ny tena mety amiko. Fa misy le izy. Dia rehefa vao hitanao le izy rehefa vao trandrahanao le fanomezam-pahasoavanao dia miasa eo anivon'ny fiangonana sy eo anivon'ny kristianina eo amin'ny toerana misy anao dia misy ministera zany ianao. Tsy pastera ihany zany, tsy le miteny ohatr'izao ihany zany fa ianao koa amin'ny kristianina anao dia misy asa fanompoana. Donc rehefa misy ny asa fanompoana dia mila mieritreritra manao relève ianao satria maninona tsy immortel ianao. Izay kristianina immortel ihany no mila tsy mieritreritra manao relève. Tsangany tanina izay immortel. Mila makasary efisotsina. Tsy ho an'ny pastera, ny diakona, missionnaire sy ny sisa ihany zany ny fampianarana androany fa ho an'ny kristianina rehetra. Dia mamoaka ny principe. Ezaka be miteny gasy fa mijery ny principe ireo fomba azo ampiasaina foana ninina trangan-javatra misy, ninina situation. Zay zany andikako hoe principe. Mijery ny principe hitantsika anatin'ny soratra masina tsika momba ny fanaovana relève. Zany hoe ninina anjara toerana misy anao, ninina asa fanompoana misy anao dia azo ampiasaina foana izy. Dia le principe tsoatsika avy amin'ny soratra masina. Dia tena misaotra an'Andriamanitra tsika fa ny fanaovan'ny Paoly relève ny Timoty dia tena documenté. Misy an'ilay epistily hoe ho an'ny Timoty, Timoty voalohany, Timoty faharoa dia tena epistily fanaovana relève. Hiasa ao amin'ny fiangonana ao Efesosy i Timoty
dia misy taratasy manuel anankiray, guide anankiray hoe ohatr'izao no ataonao. Dia tena sambatra be antsika manana an'izany ao anatin'ny Baiboly dia ohatra andrahantsika izy androany amoantsika ho anareo mba antsika hoe inona avy zany principe ampiasainareo ampiasaintsika rehefa manao relève. Dia alohan'ny tena hidirantsika votoatany aloha mbola natao fampidirana foana zany tsika. Iza moa i Timoty? Tsy valapatra be tsika fa tamin'ny dian'ny Paoly voalohany alohan'ny asana apôstôly toko 220 zany nahitantsika le dian'ny Paoly voalohany premier voyage missionnaire dia nandala an'ireo tanàna ireo izy dia i Timoty ato amin'ity listre ty mbola nitondroky ihany le izy efa misy flèche tsy zatra ty le ohatr'izao milay be le zafady fa zazakely le relève. Dia ato no misy an'ny Timoty sy ny ray aman-dreniny zany. Dia misy théorie fomba théorie anankiroa miteny hoe anankiray miteny hoe i Timoty dia nateraka indray lasa kristianina tamin'le Paoly zany namadika an'io kristianina, tsy hoe namadika fa Paoly no fantsona nampiasain'Andriamanitra tonga anazy ho niova fo. Manohana an'izay ohatra ny revo miteny saotra masina hoe Paoly dia zanako amin'ny finoana, mon enfant légitime dans la foi izy amin'ny teny frantsay zanako amin'ny finoana. Dia izay zany no anisan'ny andraisany hoe tamin'le dian'ny Paoly voalohany ohatr'izao nandalo tao listre izay nisy an'ny Timoty nandritra an'izay izy no nahita an'le toriteny teo dia converti. Fa kanefa ihany koa hitantsika koa anatin'ny soratra masina fa ozy Paoly hoe ny reninao sy ny renibe anao kristianina talohanao. Mety possible tsy Paoly no tena nitoritena anazy dia lasa kristianina izy fa nitatsika amin'ny asan'ny apôstôly toko 220 fotsiny efa deuxième voyage missionnaire ny Paoly dia efa pino izy, efa manana laza tsara eo atoerana jerentsika rehefa avy eo. Dia misy an'izay fotsiny zany tsy tena afaka mitompo teny fatratra be tsika hoe tena Paoly no naconverti anazy zany namadika anazy ho kristianina fa tsy tena afaka miteny contraire an'izay koa zany sika fa possible. I Timoty dia métis, dadany grika, ohatrany tsisy trasy akory ao hoe mivavaka izy fa misy manko grika lasa kristianina sotra zany fa ohatrany tsisy trasy akory anaty Baiboly miteny hoe mivavaka ny dadany. Fa ny mamany jiosy dia sady voalaza hoe jiosy izay niova fo lasa kristianina. Dia izay zany mety mahatonga ny Timoty hoe nalaky kokoa nandray an'le kristianisme satria tsy tena misy identité firy hoe ao anatin'le tena païen gentilisa grika ve izy ny fijereny fiarahamonina anazy sa hoe ao anatin'le fivavahana jiosy dia mety aingakaingana kokoa zany ny fivadiany ho kristianina. Ny asan'ny apôstôly toko 220 no ahitantsika ny Timoty. Io no tantaran'ny fakany Paoly an'ny Timoty ho lasa mpiana zany tonga tany Derbe sy Listra koa izy Paoly zany io. Ary indro nisy mpianatra iray tao antsoina hoe Timoty, hitanareo efa mpianatra efa kristianina zany izy tonga tao. Misy mpianatra iray antsoina hoe Timoty zanaky ny vehivavy jiosy izay nino kristianina ny reniny fa grika kosa ny rainy, tsy voateny hoe le ifaty zany mety mampiseho hoe kristianina izay zanaky ny vehivavy jiosy izay nino fa dia tsy manohatra le mino koa zany le fa grika kosa ny rainy. Tsara laza teo amin'ny rahalahy tany Listra sy Iconium izy tany tiany Paoly hoentina miaraka aminy izy ka nalainy ary noforany no jiosy tany amin'izany tany zany satria fantatry izy rehetra fa grika ny rainy. Dia teo amin'ny asan'ny apôstôly toko 220 io zany izy no nanomboka noentin'ny Paoly nanaraka anazy. Rehefa tambatambatritsika ny information atsika anatin'ny Baiboly momba ny Timoty rehetra dia hita zany fa tanora zany Timoty. Ao amin'ny Timoty voalohany toko 4:12 le misy an'le andeha soratra masina malaza be iny hoe aoka tsisy olona anao tsinontsinona anao noho ny fahatanoranao, tsy ho tenenina amin'olona fotsy volo mihitsy zany. 16-21 ans eo izy tsy tena voafaritra fa tsisy information mazava koa fa araky ny isa izy atao zany fa tsy trentaine aloha
tamin'ny diampôly faharoa izay nakana anazy tamin'ny asana apôstôly teo 30-50 teo izy zany no namena an'le epistile le fatatsika ao amin'ny Timoty voalohany iny zany. Inona eny tsy manino ay manazava le ty le manazava le texte manazava le hoe efa pino ny reniny sy ny renibeny nanira hitanao mba ho feno ny fifaliako satria amin'ny texte io Timoty 4 Timothée 4:5 ary manira hitanao mba ho feno ny fifaliako satria tsaroko ny ranomasonao fa nisy nahatsiarovako ny finoana tsy mihatsara velatsia izay ao anatinao izay nitoetra taloha tao amin'ny Loisa renibe anao sy Eonika renao ary matoky aho fa aminao ihany koa. Zanaka pino zany i Timoty. Rehefa tambatritsika izy rehetra dia ohatr'izao hoe 16-21 anao tao izy Paoly 30-50 izy tamin'izy nanoratana ny epistile efa pino izy tamin'izy hitan'ny Paoly dia pino reny sy ny renibeny dia nisolo tenan'ny Paoly matetika izy avy eo. Hitantsika ohatra anao amin'ny Korintiana voalohany toko faefatra dia efa 7 hoe noho izany miresaka amin'ny Korintiana zany Paoly noho izany dia nirahiko ho any aminareo Timoty zanako malalako sady mahatoky ao amin'ny tompo koa izy no mampatsiara anareo ny fomba ampiainako rehetra ao amin'ny Kristy tahaka ny ampianarako amin'ny fiangonana rehetra eny tontolo eny ny Filipiana 2:19 ihany koa misy ohatrotriny io ho an'ny Filipiana indray manantena ao amin'ny Jesosy tompo anefa aho fa aniraka haingana any Timoty ho aty aminareo mba hifaliako koa rehefa fantatro ny momba anareo. Rehefa nanaraka ny Paoly zany Timoty dia nahazo andraikitra maromaro matetika ohatran'io ty fotsiny ny ampy mitondra ny fiangonana tao Efesosy izy araka ny fahitantsika ao amin'ny Timoty voalohany araka ny nangatahako taminao fony aho andeha any Makedonia dia aoka ianao hitoetra any Efesosy mba handraranao ny olona sasany tsy anao fampianarana hafahafa lasa pastera ny fiangonana tao Efesosy i Timoty. Fa ianao kosa dia nanaraka tsara ny fampianarako eto zany tsika efa miditra amin'izay hoe ahoana ny fomba nanaovan'ny Paoly Relève any Timoty. Anatsokan'ireo principe amin'izay zany tsika manomboka eto. Dia nahazo nisy commentaire tavoavoaka le afisy ny GSMNB Relève iny dia nisy hoe nisy resaka hoe développement personnel nge zany zareo fa tsy azo alana le izy zahay rehefa nanao an'le afisy dia napetraka mihitsy anaty le afisy hoe tsy fampianarana leadership le izy fa tsy midika zany hoe tsisy fampianarana leadership mihitsy ny ato fa tsy izay ny votoatany ny zavatra mila ialantsika manko dia hoe araka le teneniko tamin'ny voalohany hoe misy zavatra tiantsika ampianarana relève dia misy texte ho force antsika hiresaka relève dia tsy ohatr'izay ny GSMNB zany ny fandresen-dahatra nay hatreto mahita texte be dia be ohatra zao azavaina ianareo dia manatsoka isika fa raha tsy miteny izy dia tsy miteny dia anisan'ny tsara précisena foana zany zay hoe ireto principe zany dia tsy hoantsika vao matetika Timoty voalohany sy Timoty faharoa nakasika anazy fa misy texte hafa ihany koa dia manomboka eto zany listeko fotsiny zany sady efa kelikely koa fotoana listeko zay ino avy amin'ny principe fanaovana relève raha le fomba nanaovan'ny Paoly anazy no jerena. Dia ifantoka betsaka amin'ity Timoty faharoa dia fahatelo toko fahatelo andiny fahafolo sy faraika ambin'ny folo ity tsika androany. Tahaka izao zany nanomanan'ny Paoly relève any Timoty. Fa ianao kosa dia efa nanaraka tsara ny fampianarako, fitondran'ny tenako, ny fisainako, ny finoko, ny faharipoko, ny fitiavako, ny faharetako, ny nanenjehanahy, ny fahoriana izay nanjo ahy tany Antiokia, tany Iconium, tany Listre. Raha azotsika tsara io dia vita ny anjarako. Marina zany e, fotsiny voasaka eo. Ny fampianarako ohatr'izao fampianarako, fitondran-tenako, fisainako, finoko, faharipoko, fitiavako, faharetako, fomba fiatrehako fahoriana, fomba fiatrehako fanenjehana noho ny finoko.
Ozy Paoly hoe reo no nataoko a dia reo no ataonao. Ny relève zany ho an'ny soratra masina dia miankina betsaka amin'ny fijoroana vavolombelon'ilay mpampanao relève. Fampianarako ohatra izay zavatra efa renao tamiko teo anatreha vavolombelona maro dia atoloro ny olona mahatoky izay hahay ampianatra ny sasany kosa. Ozy Paoly hoe ianao zao mampianatra dina nampianarinao le zavatra nampianariko anao. Dia ny fitondrantenako, ny fomba fisainako ary amin'izany satria manana izany fanompona izany izahay araka ny nazahoanay famindrapo dia tsy very ny fasahinay. Texte ho an'ny Korintiana aloha zany tia. Fa efa nolavinay ny zavatra tako na mahamenatra ka tsy mandeha amin'ny hafetsena ratsy izahay na manatsatso ny tenin'Andriamanitra izahay fa amin'ny fanehoana ny marina no hideranay amin'ny fieritreretan'ny olona rehetra eo imason'Andriamanitra. Mafy be ty teny ty hoe raha amin'ny teny frantsay izy hoe nous nous recommandons à toute conscience des gens. Le olona io zany atao tsy mahavita miteny mihitsy hoe tsy milay Paoly. Ohatr'izany zany ty le texte teneniny. Fa rehefa vao ampitan'le fampitana fanilo moa zany le passation de flambeau. Rehefa mampita an'le fanilo any amin'le relève izy zany dia io ny anisan'ny force zany. Anisan'ny heriny lehibe amin'ny mampanao relève anazy. Izy amin'ny mahay an'ity raha zoky anankiray ity. Tsangany tanana safady. Io ny antsoina hoe Ravi Zakaria. Apologety nalaza indrindra anisany hoa izy nalaza indrindra toto ambony zany aloha satria izy mifantatro indrindra. Ny apologety zany ministère ny apologety dia manazava ny finoana kristiana amin'ny tsipina na entre sampiny fa le manao débat be reny. Ianao zao mino fotsiny hoe Jesosy no Andriamanitra. Fa izareo mavita manazava zany amin'ny olona tsipino. Maninona Jesosy no Andriamanitra. Tamin'izany rehefa ankana anaty débat anankiray tsy hitako izay tenenina reo dia mandeha YouTube akely mijery Ravi Zakaria inona ny avaly momba an'izany. Dia io Ravi Zakaria io nana ministera tena hoe misandrahaka manerana zao tontolo zao international. Tsy nisy kristianina apologety tsy mbola nijery Ravi Zakaria na indray mandeha ara. Dia anatin'ny apologety nilaza indrindra mpanoratra boky ampolo maro. Bokiny no référence anao rehefa hianatra manao apologétique anao rehefa hianatra hiaro fononao. Dia manana ity ministère RGM ty dikany RGM ty Ravi Zakaria International Ministry. Milay zany accent zany. Fa satria miresaka le fitondrantena atsika dia miresaka ny fiantraikany fitondrantena fanaovana relève. Ravi Zakaria ho an'izay maty tsika. Tsy manino. Eny ihany ve zany zao? Eny ihany ve? Ravi Zakaria dia rehefa maty izy fa maty zany izy tamin'ny roa taona zay. Maty izy dia nisy vehivavy vitsivitsy nitsangana miteny hoe iny olona iny dia nanao zavatra tsy mendrika mamofady taminay. Manana spa izy zany, tompona spa hitanao reo le spa le misy manao massage dia ana sady manao ny ministère izy tompona spa. Dia nanararoatra ara-pananahana ny mpiasany tao. Fa tsy mahasamby teny le vehivavy satria menatra, satria mpanompon'Andriamanitra be io ve izanino anao ohatr'izany. Fa rehefa maty izy dia niantso mivoaka tamin'ny fahanginana zany reo vehivavy reo dia nataony enquête. Nisy enquête, misy mpanao enquête ho an'ny kristianina fotsiny any États-Unis. Dia nisy contre-expertise anaran'izany hoe misy olona manao enquête dia misy olona manamarina n'iny enquête iny fa tena voaporofo fa nangataka sy nahazo nude ana vehivavy misy 200. Ndenareo le nude le sary miboridana alefa sary tsy miakanjo zany. Nanararoatra ara-pananahana ny piasany abus sexuel tao amin'le spany izy nampiasa ny vola natokana ho an'ny fanampinany tamin'ny mahantra. Satria le ministère io zany anisany ankoatran'le hoe manazava apologétique amin'ny kristianina dia manana fond ihany koa zany ho an'ny tamin'ny mahantra. Dia iny vola iny nakany hamelomany an'ny sipany le mpanao massage le tokony ho an'ny tamin'ny mahantra io zany nisy fond nalainy détournement le fond teneniny hoe miteny amintsika izy zany hoe ho an'ny Madagasikara ohatra le izy fa ekely izy hameloma vehivavy. Nameloma mpanao massage 4 ny vola ministèrany.
tsy haiko vidana vila kely sotro zany. Dia rehefa natao zany ny enquête a, dia tena marina le izy na zany any ara zany nanaiky an'le izy a rehefa vao tena ampotsirina zany. Vokan'izay a hoe vao tena jerena le izy am'izao dia tsisy idiran'le zavatra nataony tsony mihitsy, rava zany hoe ministère io no hoe sorona tao anatin'le antsoina hoe alliance chrétienne missionnaire à titre posthume. Dikany hoe titre posthume tsisy azo atao fa efa maty le olona, fa le olona efa maty iny a tellement hoe nanala baraka efa maty izy a fa ny sorona tsopokambana tsy haiko hoe inona dika zany fa tezitra fotsiny le olona fa le izy efa maty zany sorona tao any alliance chrétienne et missionnaire fa à titre posthume. Tsy avoakan'ny Zondervan sy Thomas Nelson intsony bokiny éditeur farak'izay malaza reo a tsara be miboky avoakan'ireo fa ny fafany zareo daholo mibokiny le rangaha io zany Ravi Zakaria io dia zanany dia nanao publication pabe maso fa menatra ny dadany dia rava ny ministerany tsisy tsony ilay Ravi Zakaria International Ministry. Juste ilazako aminareo hoe na tsara be tahaka n'inona ara ny fampianarany olona anankiray ny influence ny fampianarany a dia fitondran-tena dia manimba ministera manontolo. Tsisy tsony ny régime amin'izao. Jery amin'ny YouTube, jery amin'ny internet anao, rehefa mitape zany anao amin'ny Google hoe Ravi Zakaria International Ministry dia le vokatry le enquête mandeha amin'ny Google fa tsy le fampianarany. Tonga dia zay ny voalohany eo abus sexuel. Dia misy an'izay zany fanaovana relève dia hoy Paoly a dia ity zavatra ity a aiza sa mbola tsy navoakako le texte teo. Tsy afaka miteny an'ity mihitsy ny olona raha tsy fitondran-tena Ravi Zakaria tsy miteny mihitsy amin'izao raha hoe fa ianao kosa dia efa nanaraka tsara ny fampianarako fitondran-tenako, ny fisainako, ny finoko, ny faharipoko, ny fitiavako, ny faharetako tsy afaka miteny an'io ianao raha tsy tena manana le fitondran-tena tsara. Zava-dehibe zany a ny fitondran-tena raha anao relève tsisy relève anaraka anao zany hoe zanany nandahana azy. Fampianarako fitondran-tenako sy ny fisainako Ravi Zakaria. Dia ny faharipo, ny faharetana ihany koa dia anisan'ny tena zava-dehibe. Tsy le fampianaranao sy ny fitondran-tenanao tsara ihany, ianao le parfait iny ihany fa ahoana ny fomba fiatrehanao ady. Rehefa mijaly ve ianao dia lasa kizitina. Zany koa dia tena farak'izay manan-danja anatin'ny fomba fanaovana relève mpanompon'i Kristy va izy. Le contexte io zany a somary manana temps ohatran'ny tezitra kely Paoly io fa misy an'ireto olona tsy milamina reto zany resahany ho an'ny Korintiana toko faha 2 eto. Mpanompon'i Kristy va izy miteny toy ny olona verisainy a ohatran'ny adala miteny eto zay ohatr' zany tenenina. Izao koa dia mpanompon'i Kristy mihoatra noho izy rehetrareo amin'ny fisasarana sady manao sarcasme amin'zareo izy zany a tsy azavaiko be le contexte lasa very a amin'ny fisasarana manatombo a fisasarana hoe miezaka amin'ny tranomaizina efa niainako zany hoe Samuela matetika kokoa amin'ny kapoka be a efa izay tsy izy misedra ny fahafatesana matetika indimy any kapohana indimy any kapohany jiosy a inefapolo latsaka iray avy 39 koa le 39 koa jiosy intelo no kapohana tamin'ny hazo aho indray maka no toraham-bato le isaika maty iny averin'olona fa maty mihitsy ary izy dia navelany zareo teo zay tsy nafaty anazy. Intelo no vaky sambo indray andro sy indray alina no nitoetra tao amin'ny lalina nandeha matetika aho saika nahita loza tamin'ny ony, saika nahita loza tamin'ny jiolahy, saika nahita loza tamin'ny tompotany namako, saika nahita loza tamin'ny jetrisa, saika nahita loza tamin'ny tanàna, saika nahita loza tamin'ny tany efitra, saika nahita loza tany amin'ny ranomasina, saika nahita loza tany amin'ny ralasantoka, tamin'ny fisasarana sy fikelezana aina, tamin'ny tsy fahita tory matetika, tamin'ny anoanana sy ny etaeta, tamin'ny fifadiakana matetika, tamin'ny atsika sy ny fitanjahana. Afa-tsy ireo zavatra ivelany mbola misy izy io mbola tsy izay ihany dia mbola misy koa izay mahazo ay isan'andro dia ny fiahina ny fiangonana. Rehefa mavita miaritra an'ireo miteny an'ireo ianao manaraka ho azy ny relève. Tena misy an'ireo dia tsy niala amin'ny finoana ianao zay no anisan'ny profo ngeza be fa tafaka jiro.
anisan'ny proof ngeza be fa tena miaraka aminao Andriamanitra. Tsy tena proof zany ny fahombiaza ministera kristiana anankiray milamina be fotsiny le ministera dia zay fotsiny dia lasa be mpanaraka be tsy tena misy assurance zany ao anatin'izay tena fanamasina tena ny tompo io maniraka io jereo zavatra ny aretako izy Paoly fa tsy ampy nanajanonana an'le ministera zay naturel manaraka olona ohatr' zany tsy haiko nareo fa ohatr'izay mety amin'izay dia mbola anatin'ny fomba fanaovan'ny Paoly relève ihany tsika dia raha fitiana zany zay dia mila manana fijoroana vavolombelona tsara bon témoignage de vie ny mpanao relève zay vao mahomby fanomezana relève zay fa vitra principe faharoatsika dia ny fanomezana andraikitra hitatsika ao anatin'ny korintana voalohany sy filipianina teo zao ohatra fa misy responsabilisation zay izy amin'ny teny gasy mazava an'ilay relève tsy relève zany relève anankiray raha ohatra ka mpianatra fotsiny amin'izao fa manome andraikitra izy ny fanomezana andraikitra dia risque faly tenanay ohatra zao hoe ataovy le gasy avy misy risque hoe tsy ataony amin'ilay le izy azonareo dia i Paoly mandefa ny Timoty ho an'ny Korinto dia misy risque hoe tongany izy dia mitraky dia tsy voazavana koa le zavatra nasaina teneniny fa mila miaritra an'izay mpanao relève raha tena teanao relève ianao alève le risque hoe misy an'izay koa mandresika anareo ao izy tamin'ny korintianina manahafa ianareo noho izany dia nirahiko ho any aminareo Timoty zanako malalako sady mahatoky ao amin'ny tompo koa izy no hampatsiaro anareo fomba ampianako rehetra ao amin'ny Kristy tahaka ny ampianariko amin'ny fiangonana rehetra eny tontolo eny tena manana garantie zany Paoly fa tena anao an'ity zany le io hampatsiaro anareo fomba ampianako rehetra ao amin'ny Kristy natoky fotsiny izy zany any Timoty manoatra le taratasy tena matoky fa tena anao an'io i Timoty rehefa tongana na mbola tsy hitanary le zavatra tena ataon'ny Timoty rehefa tongana Filipianina toko faharoa koa manantena ao amin'ny Jesosy tompo anefa ao fa aniraka aingana ny Timoty ho aty aminareo mba hifaliko koa rehefa fantatro ny momba anareo responsabilisation mila manome andraikitra raha anangana relève mila mazoto mila maka risque amin'izay andraikitra omena ny olona izay efa merci ao anatin'ny principe fahatelo zany tsika zao izay tsoatsika avy amin'ny jereo tsara fa ty foana le texte resitsika teo le mavomavo no miova fa zay misy nataontsika eto amin'ny gasy maivaka boribory tena manan-karena ny tenin'Andriamanitra afaka natsoahana izay zavatra rehetrarehetra izay ny fifandraisan'ny Paoly sy Timoty dia fifandraisan'ny mpianaka rehefa manao relève ihany koa zany ianao dia tsy formation professionnelle be amin'izao ny relève ho an'ny kristianina fa ny relèvenao raha jerentsika fomba fanaovan'ny Paoly anazy dia ozy izy hoe zanako malalako ny raha koa any aminareo Timoty zanako malalako mampiseho fifandraisana farak'izay akaiky zany eto koa ao amin'ny Timoty voalohany izy ho an'ny Timoty indray izy miteny hoe mamangy an'ny Timoty tena zanako amin'ny finoana ho aminareo anefa fahasoavana sy famindrapo sy fiadanana avy amin'ny ray sy Kristy Jesosy tompitsika dia zay zanako amin'ny finoana noraisan'ny Paoly toy ny zanany i Timoty raha anao relève ihany koa zany sika dia le relève zany tsy olona mpanatrika formation fa olona tena miaraka aminao ohatran'ny zanakao zany principe faefatra ary ity ny tena important indrindra zay zavatra teneko zay zao voavoakan'ny coach en développement personnel voavoakan'ny mpanao formation momba ny leadership zay zavatra voateko zay ary mamoaka tsara noho zany izy fa ity no mampiavaka ny kristianina ny fanaovana relève manangana olona anohy ny asa dia mila fitaizana amin'ny soratra masina napetrany ho fahefana farantampony ny soratra masina ho an'le relève rehefa miady hevitra amin'ny kristianina isika ny kristianina rehefa miady hevitra amin'ny olona tsy mino ny antsoina hoe sola scriptura no fiheverana fa ny soratra masina dia feno ampy ho an'ny fampianarana rehetra dia ny texte alaina dia Timoty faharoa ny texte ampiasaina hifantohana amin'izay dia Timoty faharoa andiny fahatelo
toko fahatelo andimy fahaenina amby folo dia ny 2 Timoty 3:16 dia tao anatina contexte na fanaovana relève ao anatin'izay hodidina fanaovana relève izay no mivoaka io ary zay dia efa mampiseho antsika hoe soratra masina dia ivon'ny fanaovana relève antsika kristianina tsisy dika zany zavatra rehetra miteneniko teo raha ho an'ny kristianina raha ohatra ka tsy mifantoka amin'ny soratra masina zareo mitenenina azy hoe fa ianao kosa dia mahareta amin'izay zavatra ny anaranao sy nampinoana anao satria fantatrao izay nampianatra anao izany fa hatry ny fony voazaza ianao dia efa nahalala ny soratra masina izay nampahendry anao amin'ny famonjena amin'ny finoana izay ao amin'ny Kristy Jesosy sady manao relève zany Paoly no miteny any hoe za mampanao relève eto fa ianao hatramin'izay koa no efa nisy an'ilay soratra masina no efa tia an'ilay soratra masina hatramin'izay tsy niandra amin'ny Paoly zany dia soratra masina no apetraka Paoly ambony kokoa noho n'ilay formation any amin'ny Paoly anazy fotsiny zany dia ity le verset malaza indrindra ho an'ny fanohanana izay maha-zava-dehibe ny soratra masina zay izay soratra rehetra nomeny tsindromatin'Andriamanitra dia mahasokoa ho fampianarana fandraisan-dahatra fanitsiana izay diso fitezana fahamarinana mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ninona ho amin'ny fitaovana tsara ho amin'ny asa tsara rehetra ho an'ny asan'ny Timoty ao Efesosy ho an'ny asan'ny Timoty any Korinty ho an'ny asan'ny Timoty any Filipiana dia hozy Paoly hoe soratra masina ny tena ampy raha parafrazeko kely avady kely ny fomba fitenin'ny Paoly dia hozy izy hoe raha soratra masina fotsiny vakilara dia efa ampy andatanteraka ny olona ho ampy fitaovana tsara ho amin'ny asa rehetra satria io no ampiasaina atsika maka ny doctrine rehetra ny fampianarana rehetra dia alaina avy ao amin'ny soratra masina ny fandresen-dahatra rehetra fiarovana finoana ny apologetika ohatra nataon'ny Zakaria teo tokony miainga avao fanitsiana izay diso raha misy tsy mety tsy mitovy hevitra atsika ohatra makasika thème anankiray dia soratra masina ny tokony tsy mampitovy hevitra atsika fa tsy hoe ozy ny tompo tampoko dia ho fitezana fahamarinana mba hatanteraka ny olon'Andriamanitra mba hiasa tsara dia soratra masina no hiankinana raha fitinana zay dia namporisihana hifikitra mafy amin'ny soratra masina i Timoty ary anaiky izany ho fahefana faratapony ho azy tsisy an'izay ny formation ana leadership anatina orinasa anankiray fa ny atsika dia zay ny bazany zay ny fototra rehefa anao relève dia zao amin'ny soratra masina izy zavatra teneninao eo asevy tena hoe ho tsaraina amin'ny soratra masina mihitsy azy firy zao lera amin'ny tianantsika anazy hatreto dia ilay manome relève zany ataoko atao ankavia dia ilay relève ny ataoko ankavanana zavatra ilaina zany dia fitondrantena tsara ozytsika teo tsy manao raha Zakaria fampianarana dia fitondrantena tsara ihany koa ilainy relève presque mitovy ohatry zao zany izy fampianarana marim-pototra hoe zavatra nampianariko ianao ihany ozy izy no ampianaran'ny olona hafa ihany koa dia raha tsy marim-pototra nefa ilay zavatra ampianarinao dia mampianatra zavatra tsy marim-pototra ihany koa ilay relève dia ny relève zany olona tia mianatra tsy relève zany ianao raha tsy mianatra mifikitra amin'ny soratra masina dia mifikitra amin'ny soratra masina koa ny relève mitondra tena toy ny ray mitondra tena toy ny zanaka ny relève dia mandray andraikitra ny relève tokony misy hoe mampandray andraikitra le ato le naseho antsika teo hoe responsabilisation tsy papanao relève ianao raha tsy omenao andraikitra le olona dia tsy relève ihany koa ianao raha tsy mandray an'le andraikitra omenanao manome andraikitra ity izy ity ohatra manome andraikitra dia mampikotrana dia mandray andraikitra dia mikotrana ny relève dia manaraka an'ilay mpampianatra manaraka tena hitantsika nanomboka tamin'ny asan'ny apôstôly toko 4:10 fa niaraka tamin'ny Paoly teny ihany i Timoty jusqu'à ny teneny mihitsy hoe zanako io rehefa miprésente anazy any amin'ny fiangonana hafa izy tena ny tenen'ny Paoly hoe zanako io niara-ny sakafo niara-ny jalina niaraka rehetrarehetra tena dia ny toetra ny relève dia mahatoky araka ny hitantsika ato amin'ity verset ity dia tena olona nahatoky tamin'izay andraikitra rehetra nametrahana anazy zany i Timoty noho izany noho ireo principe hitantsika ireo noho ireto noho izay rehetra principe navoakantsika teo zany dia tsy voatery relève reto olona reto ny mpianatra zany tsy mivadika relève ho azy raha
efa tsara zao izy hoe mpianatra satria nisan'le critère teny antsika teto hoe mianatra ny relève mifikitra amin'ny soratra masina fa maninona ny mpianatra tsy voatery mivadika relève satria mpianatra tsy voatery manaraka eny foana ohatran'ny Paoly hoe ozy Paoly hoe zanako io alefako any aminareo olona teny foana dia ny mpianatra ihany koa tsy voatery mahazo andraikitra avy any amin'le mpampanao relève tsy ny mpianatra Paoly rehetra ny teneniny hoe alefako any aminareo Timoty tsy haiko tsy fantatro moa mpianatra Paoly afaka ohatran'ny Timoty sy Barnabasy fa tsy mivadika relève ho azy zany ny olona ampianarinao soratra masina sy ampianarinao théologie sy ampianarinao tsy automatika zany tsy automatika ihany koa vadika relève ny mpanatrika fampianarana ohatrany hoe mitory teny ianao conférence ohatr'izao nareo zao tsy relève ko fa kanefa ny miaino ny zavatra teneniko eto dia tsara fifandraisantsika amin'le hoe teny a dia miaino nareo dia mifanakalevotsika aveo fa tsy midika akory zany hoe relève faly daholo mpanatrika gasy MMB dia mpiara-miasa efa tena tsara le fiara-miasa akaiky na anatina ministera kristianina io asa fanompona kristianina na ao am-piasana jereo fa tsy mpiara-miasa rehetra no mahazo promotion tsy mpiara-miasa rehetra no mivadika relève dia tia ny tena mila apetraka tsara ny zanaka mafimafy kely miaina zany fa ny zanaka ao io dia mety tsy manohy ny zavatra ataonao exemple nameno manoto Samuela zareo fa tsy mandimby any Samuela ny zanany dia tsy nandimby any Ravi Zakaria ny zanany satria Ravi Zakaria ny olana fa tsy zareo dia tamin'ny Samuela tsy Samuela ny olana fa le zanaka raha vao tsy mafena an'le fepetra le principe andraisitsika teo zany ireto dia mila apetrakintsika mazava tsara fa tsy relève tsy voatery relève ao fa efa kely sisa dia vita ny fiaretanareo rehefa mianatra fomba fanaovana relève anatin'ny orinasa dia misy an'ity hoe processus de planification de la relève ohatran'ireny olona anabe reny tena zany dia ohatr'izao foana ny étape na première année any mianatra an'io mianatra fitantanana sy ohatr'izany hoe mandeha ny identification fantarinao hoe iza le olona mitsabo ao anatin'ny tsy hoe tena mitsabo hoe arbitraire fa ny étape voalohany zany dia mamantatra hoe iza le olona ataoko relève rehefa vao hita zay dia manao recrutement ampidirina ho relève izy dia étape fahatelo dia formation rehefa vao hita le olona rehefa vao fantatra le olona rehefa vao tafiditra le olona dia ampianarina dia ny mentorat formation sy mentorat mitovitovy fa tsy mampitovy anazy ty mentorat ty fa misy an'le fifandraisana akaiky accompagnement zay tsy haiko milaza anazy hoe accompagnement teny gasy zany dia rehefa miaraka amin'ny elaela sady ampianarina no ampitaina an'le valeur rehetra sy ny fahaiza manao rehetra izy zay vao mena an'le fanily zany passation de flambeau io foana no ampiasaina aiza naiza mety misy variante kely misy formation amin'ny geste indraindray fa zao foana no bazany zany dia jereo tsara fa hitantsika tao anatin're principe raisika to le soratra masina rehetra nakasika to dia mavoaka an'ireo tsara le soratra masina identification sy recrutement ohatra hitantsika asan'ny apôstôly toko fahinambin'ny folo andiny voalohany sy fahatelo tonga tany Derba sy Listra koa izy Paoly ary indro misy mpianatra iray tao antsoina hoe Timoty io zany no mi repère zany Paoly hoe Timoty fa tsy Kristian zanaky ny vehivavy jiosy izay niny fa grika kosa re tsara laza teo amin'ny rahalahy tany Listra sy Ikonioma izy dia tsara laza eto zany zao anisan'ny antony anankiray akany Paoly anazy tsara laza dia Paoly moa rehefa miresaka amin'ny Timoty raha any amin'ny Timoty voalohany izy no miteny hoe efa nitezaina tamin'ny soratra masina efa ela dia anisan'ny critère anakany Paoly anazy dia eo zany identification sy ny recrutement dia tiany Paoly hoentina miaraka aminy izy ozy le texte dia nalainy zay zany ny recrutement ao formation plus mentorat tonga dia atambatra 2 Timothée 3:10-11 fa ianao kosa dia efa nanaraka tsara ny fampianarako tena mantonany maro io tsy hoe formation na une semaine fa nanaraka anazy teny nanaraka tsara ny fampianarako ny fitondrantenako ny fisainako sy ny sisa nandritra ny taona maro ny fandimby dia lasa mentor i Paoly fa tsy mpampianatra fotsiny manaraka anazy eo akaiky eo mikotra milidy zay manomana anazy dia ny azo lazaina fa ny Timoty voalohany Timoty voalohany toko voalohany fahatelo tia no mampiseho antsika fa tena
azo lazaina hoe tsisy olona tena feno fa feno ny fahaiza manao farany ambany afahana mandefa ny Timoty any Efesosy araka ny nangatahako taminao fony aho andeha any Makedonia dia aoka ianao hitoetra ny Efesosy mba handraranao ny olona sasany tsy anao fampianarana hafahafa tsy azo mena zany andraikitra na apologetika zany ny olona anankiray tsy mahafeno finoany dia inona ny mampiavaka ny fanaovana relève kristiana tsy iverenako firy fa ny fanindraindrana mafy ny soratra masina ho fahefana faran-tampony amin'ny zavatra rehetra ianaran'ilay relève ho ampy ho fitaovana tsara ho an'ny asa tsara rehetra dia ho faranako eo ny tokony mbola misy zavatra hafa fa zay zany no principe raha ohatra ka ho fitentsika zany principe rehetra ny raisika teo dia ny fomba fanaovan'ny Paoly relève zany voalohany indrindra dia ny fijorana vavolombelona tsara ny zavatra nataony no asainy alainy tahaka ny fampianarany sy ny fitondratena amin'ny ankapobeny fa mila manana fijorana vavolombelona tsara raha nangana relève fa mila manome andraikitra an'ilay relève ihany koa responsabilisation dia mila fifandraisana akaiky na dia ho tonga amin'le hoe tahaka mpianaka mihitsy azy raha azo atao dia mila amporisina ifikitra mafy amin'ny soratra masina ilay relève fa io no fahefana faran-tampony mihoatra ny fahefan'le mpanao relève zafady fa tokony misy slide anankiray zany namintina an'io fa dia tsy voatery ho relève zany ny olona mianatra fotsiny mpanatrika fampianarana mpiara-miasa sy ny zanaka raha tsy mahafena an'ireo fepetra ireo dia ny planification ana relève dia miatra ho an'ny kristianina fa miampy an'ity miampy foana ny atsika hoe soratra masina foana no bazany ho atsika mampiavaka atsika amin'ny tsy kristianina rehetra ataoko fa misy azo noraisina ihany zay fampianaran'izay